Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Fanetretena laklen'ny fisandratana. Izay indray ravana no lohatenin'ity video manaraka ity. Amin'ny zavatra rehetra izay ataonao raha tianao no hisandratra sy ahomby ary ho lasa lavitra amin'izany dia tena misy kina fanetretena. Fahitsika tsara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 7:20 hoe izay manetry tena no asandratra. Oabolana 7:20 ny fanetretena mialohan'ny voninahitra. Ary tena marina izany. Inona moa natao hoe fanetretena? Ny fanetretena dia ilay fahatsapanao farany lalina any anatinao any ny fahakelezanao. Izany hoe manaiky ianao tahaka ny mpanao salama ny Salama 7:20 fa tena hoe vovoka ihany, tahaka ny ahitra ihany isika olombelona sy ny fiainantsika. Ary tena marina izany fa ny zavatra rehetrarehetra izay anananao anie dia zava-poana daholo, zavatra mandalo daholo rehetrarehetra ireo. Dia ny fahaizanao mametraka ny tenanao ho takan'izay hoe olona kely ihany isika olombelona ity dia izay natao hoe fanetretena. Toe-po any anatinao any mihitsy io dia mivadika toe-tsaina dia lasa toetra mamaritra ny fahizin'ilay olona mihitsy. Dia ny fanetretena ihany koa dia ilay fahitanao ny tenanao olona tsotra. Izany hoe olona mitovy amin'ny olona rehetra ihany, olona mety diso, mety ho solafaka, mety hanao ny tsy mety. Fa tsy hoe olona mihoatra lavitra noho ny hafa na tsara lavitra noho ny hafa, fa tena mametraka ny tenanao hitovy amin'ny olona rehetra ianao. Izay koa natao hoe fanetretena. Ary ny fanetretena dia ilay fialanao amin'ilay avinavina sy ilay fireriana. Efa nisy video mahakasika an'izay ato amin'ity pejy ity raha mahaliana anao ny amin'ny hoe fiavinavonana sy ny fireriana izay. Izay natao hoe fanetretena. Ka raha misy olona anankiray izany tena hoe mametraka ny tenany ho zavatra, ho dadany, tena ilay miseho amin'ny lehibe ireny dia amin'izay fotoana izay efa tsy ao izany ny fanetretena. Ary rehefa tsy ao ny fanetretena dia zava-doza satria manantanina an'ilay olona izany ny fahavoazana, ny fiantserahana, ny fahasimbana ao anatin'izany. Zavatra tsara ho fantatsika dia izao. Ny fanetretena dia tsy midika hoe fanambany tena. Satria misy olona mieritreritra hoe manambany tena izy nefa mieritreritra hoe manetry tena. Za ry havana dia tsy mahay ninina. Za dia olona vendrana. Za dia olona ratsy tarehy. Tsisy ilavana azy. Tsy izay natao hoe fanetretena fa fanambany tena izany. Fa ny fanetretena dia rehefa niteneniko tamintsika hoe manaiky ianao hoe kely fa tsy hoe tsy misy ilavana azy. Ny faharoa dia izao tsara ho fantatsika koa fa ny fanetretena dia toetran'ny olona ambony. Ny olona manetry tena dia izay olona ambony satria ny olona ambony mbola afaka midina. Fa ny olona tsy mety manetry tena intsony dia satria efa mirefarefa amin'ny tany izy dia tsy afaka nidina ankoatran'izay intsony. Izay zany tsara ho fantatsika. Ny olona tsy mety manetry tena dia izay olona mirefarefa amin'ny tany. Inona raha zany ny fomba anehoantsika an'izay fanetretena izay eo amin'ny andavanandrom-piainantsika? Izay zany no resahantsika amin'ity video ity. Voalohany dia izao amin'ny alalan'ny fahanginanao eo anatrehan'ny fahavalonao. Any amin'ny Isaia 7:5 dia misy ilay teny manao hoe nanetry tena ka tsy nilobava. Nampahorino izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava. Izany hoe ilay fanetretena dia naseho any tamin'izy ilay tsy nilobava. Tsy niezakana maly na nanamary tena teo anatrehan'ireo fahavalondreo fa nangina. Ary izay fahanginanao izay eo anatrehan'ireo olona izay manenjika anao, manaratsy anao, mifosafosa anao, mankahala anao ireo dia tena fanetretena izay. Tsy voatery tsy maintsy hamaly an'ireny ianao fa ny fahanginanao dia midika fahanetretena ary herinao izany. Ny faharoa dia izao, ny fahanginanao koa manoloana ny statuanao. Ilay statut dia hoe asana hoe directeur ianao na chef ianao na président ianao na tale ianao na tsy haiko izay statut ianao na zanaky anina ianao na zanaky anina ianao dia tsy ataonao zavatra hoe ho tatataraina na ho zavatra ho ideraderana izany fa mangina ianao eo anatrehan'ireny. Dia avy aloha ny olona no hamantatra azy. Izay koa natao hoe fanetretena satria any amin'ny Filipiana 4:2 dia misy an'izay mihitsy hoe ao koa izy ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nifoanana ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia rehefa fahatesana teo amin'ny azo fijaliana. I Jesosy Kristy izany tena hoe Andriamanitra mihitsy izy, zanak'Andriamanitra izy. Fa rehefa taty ambonin'ny tany izy tsy tonga dia nanao akanjo mamirapiratra be na hoe izao fa tena nanaiky hianam-pitoviana tamin'ny olona. Tsy nataony zavatra ho fikirina akory ny maha-Andriamanitra azy. Eritrereto anao hoe le zanaka lahatokan'Andriamanitra mihitsy ho miara-mandehandeha amin'ny olona dia matory, tsy nisy trano nipetrahana akory, tany an-tranon'omby azy izy. Zay ilay fanetretena.
fa tsy hoe za zao dia ino no asandrasandratro. Misy manko ny olona sasany vao manao fifankafatarana fotsiny izy dia efa tonono ny anarana dia tonono koa ny zavatra mba isan-karazany hoe za ihanyna dia miasa riananina sy oatra efa te hanindry sahady izy te hiseo milay sahady izy hoe za ohatr'zao sy ohatr'zao dia efa tsy fanetretena zany. Fa ny fanetretena dia zao na dia eo aza ny statut anao olona ambony anao olona zao anao dia tsy ataonao zavatra hoe deraderana fa manaiky ianao anam-pitoviana hitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany. Misy le fitenana hoe ny tapany ihany no mitobaka ary indraindray misy olona tsy hoe satria izy manana statut ambony dia midedadedaka be fa misy koa olona sady tsy misy nininina mihitsy fa dia midedadedaka be fotsiny tsotro zao fotsiny. Any Congo zao dia misy ireo le karazan'olona tsoina hoe sapeur dia mahagaga ny fiainan'ireo olona reo fa dia ny tranondreo sy ny fiainan'ireo dia fiainan'olona mahantra kely mihitsy nefa rehefa mivoaka ny trano dia tena ohatran'ireny olona tsika sy indalitra reny hatrany atapidokatra ny paladia fa dia tena miaingo be ary zany indraindray no toe-tsain'ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy hain'ny olona tsony ny manafina sy ny mitoetra amin'le hoe fahatsorana modestie fa dia tena lasa misehoseho be te hanionio an'ity hoe za zao dia efa tsy fanetretena zany driavana mila mangina isika eo anatrehan'ireny statut sy ny fahatsarana ary ny fombiazana samihafa zay ananantsika ireny zay koa dia efa fanetretena zay. Ary ny fahatelo ny ahafahanao maneho le fanetretena koa dia amin'ny alalan'ny fanompoana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Petera 2:5 ohatra fa ianareo izy izay mbola tanora fanahy manekeny lo olona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa. Le fisikinana fanetretena dia asehoy amin'ny alalan'ny fifanompoana ary tena zany mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ianao zany na dia eo ara le statut anao hoe président na inona dia zao meteza hanompo. Ary zany nampianarin'i Jesosy Kristy ny mpianatra rehefa nanasa tongotra ny mpianatra izy manao hoe fa izao izy tompo sy mpampianatra aza manasa ny tongotrareo ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra fa tsy mba toy izany aminareo izy fa zay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo. Zany hoe ny mpanompo dia le fanetretena manaiky mihitsy hoe hitakosina iosombovoka hiaraka amin'reto olo reto na dia directeur aza na dia flou na dia président na dia tale na dia inona statut koa dia tena manaiky mihitsy hoe tena zay le fanetretena koa zay. Fa indraindray misy olona hoe za mahafantatra olona ohatran'izany mihitsy tsy mety na dia hoe mandoalika metrahan-tanana fa za ve dia andoalika metrahan-tanana fa za olona zao ny statut dia fa tsy fanetretena zany fa tena manaiky mihitsy ianao hoe manala ny kiraronao rehefa miditra amin'ny tranon'olona satria zay le fanetretena zay. Ny fahaefatra dia zao ny fanetretena ihany koa dia ny fanekena zay koa azonao anehoana azy. Zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Filipiana 4:2 io ihany efa vakitika teo amin'ny hoe ary rehefa hita izy fa nanatare olona izy dia nanetretena ka nanaiky. Zany hoe le fanekenao zany dia fanetretena koa nanaiky aninona nanaiky ny ho faty teo ambony azy fijaliana izay koa dia fanetretena zay. Zany hoe manana ny pouvoir mihitsy izy tena ahafahany tsy maty teo ambony azy fijaliana afaka tena hoe nampiasainy daholo ny herin'ny rehetrarehetra hoe za tsy te ho faty eto fa nanaiky izy ho faty dia zay le fanekena zay koa dia efa fanetretena zay. Ny fanekenao ny fandaharan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia fanetretena fa reny olona miziriziry manohatra an'Andriamanitra ireny dia efa tsy fanetretena zany driavana. Ny fanekenao ny sitrapon'Andriamanitra dia efa fanetretena zany. Ny fanekenao ho anarina dia efa fanetretena zany. Raha misy olona mananatra anao dia misaora miteny manao hoe mankasitraka misaotra ny amin'ny fananarana. Ary za mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Mpanjaka 2:20 manao hoe satria nino anatra ianao izy ka nanetretena teo anatrehan'i Jehovah. Mino anatra zany hoe nisy olona nananatra zany dia niraisinao le fananarana dia efa fanetretena zay eo anatrehan'i Jehovah. Ka zany tena mila ilaivana anarantsika fa indraindray misy olona rehefa mba tenenina izy dia tonga dia hoe za koa raha tsy zazakely ako zany ampianarinao an'izany ianao rehefa niteny anazy zany ianao zazakely voamaly io efa tsy fanetretena zany driavana. Fa ny fanetretena koa dia ny fanekenao ho anarina, ny fanekenao ny fandaminana na inona statut anao. Tsy hoe satria ianao directeur dia rehefa tonga ianao any amin'ny fokotany dia mbola apetranao koa ny maha directeur anao. Tonga ianao any am-piangonana dia mbola asehonao koa ny maha directeur anao dia tsy mety manaraka fandaminana mihitsy anao fa ianao te handamindamina foana satria efa zatra mandamindamina any. Tsy fanetretena zany. Fa ny fanetretena dia mametraka anao hoe ninona toerana misy ianao raha ny ampiasana mpandamina dia mandamina fa rehefa any am-piangonana alamina dia manaiky ho alamina. Manaiky hoe zanaka na dia manankarenan'olona iray aman-dreny koa raha dia manaiky
ny fandaminana zay ataon'ny ray aman-dreniko, ataon'ny zoky, ataon'ny paster, ataon'ny mpitondra, ataon'ny zavatra samihafa. Ny fanekenao andreny koa dia efa midika fanetretena ihany koa. Fa tsy hoe miditra anatina toerana fitsaboana ianao ohatra zao dia ny olona milahatra daholo dia tonga dia hoe za pastera dia za tsy haneky lahatra eo. Efa tsy fanetretena zany fa mandana milahatra miaraka amin'ny olona eo. Maka ticket dia milahatra ohatran'ny olona rehetra any. Fa raha le olona no mitentanao hoe avy ianao fa ianao ve dia hilahatra eo. Fa tsy tonga dia ianao nisolatsolana hoe manana fanetretena ry havana, manana fanetretena. Ny fanetretena ihany koa dia azonao aseho amin'ny alalan'ny fiankinanao. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny Mika 9:9 manao hoe ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ny tia famindrampo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Izany hoe ny fanetretena zany dia tena ilay fiankinanao amin'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra ianao. Araka ny ambaran'ny Petera 2:5 manao hoe koa amin'izany manetretena eo ambanin'ny tana-maherin'Andriamanitra aho izy mba anandratana ianareo any amin'ny fotoan'andro ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Izay ilay manetretena zay, ilay manaiky hoe Andriamanitra tsy mahavita na inona na inona raha tsy eo ianao, tsinitsinina raha tsy eo ianao, mivavaka. Ny fivavahanao dia efa fanetretena satria manaiky ianao hoe Andriamanitra zany no ambony sy lehibe noho izaho. Ary zay mahatonga hoe ny olona raha vao mieritreritra hoe mandeha ny fiainana vao tsisy an'Andriamanitra dia efa mirehare zany, efa mizaozao zany. Ny ate zao ohatra dia efa miavonavona mihitsy hoe za tsy mila an'izany fivavahana zany, tsy mila an'izany Andriamanitra zany fa ny fanekenao hoe tsy mahavita tena, mila ny afy ianao, mila ny fanampian'ny olona anao vao mahavita zavatra, mila manaiky an'izany sika. Izay fiankidanao amin'ny hafa zay dia efa fanetretena ihany koa zay. Na dia olona manam-pahaizana ary ianao dia manaiky ianao manao hoe azafady tompoko, mba hazavao amiko ty fa tsy haiko, tsy fantatro, tena mbola tsy takatro. Fanetretena zany ry havana. Voangana nisy olona zay tena nanohana ny foko mihitsy. Olona tena hoe manana toerany ambony mihitsy zany eo anatrehako amin'ny resaka fitorina filazantsara. Fa tena nandefa mesazy izy manao hoe mba hazavao amiko hoe pastera ty teny ty fa tsy mbola takatro ilay izy. Tena voadona mihitsy hoe tena fanetretena lalina zany. Fanetretena manaiky iankina amin'ny hafa fa tsy hoe mahavita tena, za tsy mila nijanjitsony fa za ihany dia mahavita ny zavatra rehetra. Ary farany dia zao ny fanetretena koa dia azonao aseho amin'ny alalan'ny fiankohofana. Ny fiankohofana zany hoe ambaran'ny tenin'Andriamanitra zao ny amin'ny tantara faharoa 7:30 hoe satria nanetretena teo anatrehako ianao izy ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako dia izao efa niaino hoy Jehovah. Zany hoe ny fanekenao fa tena hoe mpanota tsinitsinina ary ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao dia manaiky ianao iankohaka eo anatrehan'ilay Andriamanitra, handritra ny fitafianao, andohalika mihitsy. Dia izay koa efa fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra izay. Aza miavonavona na mihevitra ny tenanao ho zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra zany fa ny lohalika rehetra dia andohalika eo anatrehan'ilay mpanjaka sy tompony tompo. Amarana koa azy ry havana dia izao ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia arena, voninahitra ary fiainana. Misikina fanetretena, mitafy fanetretena raha tianao ny ho lasa lavitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.